raha matoa lalaina razafitombo izay mpanjara eto tapotanana ny tuliara no nanaiko vahiny micro video raha matoa lalaina manao akory azay manao akory avy atsika vahoaka ny tuliara ifaly mitafatafanao namana Francis amizao maray vaovao zao eka resaka fanjarana moa no nafatara ny be sy ny maranao etoa madame lalaina azonao fitinina miteny fohy ve hoe manao akory ahafahana ho mpanjaraha eto atapitanana ny tuliara izy voalohany aloha tsara rahambara amin'ny fehezanteny fohy na en résumé ny mombamomba izany lalaina Razafitombo no anarako mpanjara efa roapolo taona nanjarana tsy vahiny amintsika angamba zany hoe synchro bac au service la baguette magique la fatany agence événementielle tafatarany olo zaho dia amin'ny resaka fanjarana dia manana diplôme d'études supérieures au management des arts et métiers dans l'option marketing dia manana ihany koa ny diplôme professionnel en administration des entreprises zay diplôme nananako zay zany no mentiko midirana tao anatin'ny sehatry ny fanjarana ny fanjarana amiko dia zavatra azo ianarana zany hoe ny olo abiaby afaka manjara rehefa ao anatinao le fitiavana manjara ka za fonombony kely dia efa nibeazony mamako tamin'ny fanjara zay satria ny ray aman-dreniko ny papa moa zany fonctionnaire ny mamako tao anatin'ny sehatry ny fanjarana ka fonombony kely ao dia efa nianatra n'izany fomba fanjarana zany zany hoe nibeazina tao anatin'ny fanjarana nivolaniko teo zay hoe tao anatin'ny roapolo taona mahery zay no sehatra tao anatin'ny fanjarana voalohany aloha mila fantatrao manana rêve ianao zany manana nofinofo hoe ino ty raha tianao atao ino raha hainao zay zany olo mila fantatrao voalohany satria amiko amin'ny sehatra ny fanjarana mila raha hainao mila raha maîtrisevanao zany ro ataonao dia izay miainga tamin'ny nofinofo zany tianay hoe lafa vita fianara iny ino ty raha tianay ino raha nitianay natao zany dia miainga tamin'ny resaka informatika moa zany nanomboanay mivady sy afantaran'olo maro anay hoe synchro zay dia tianay ny nouvelle technologie tianay koa ny amin'ny sehatry ny fitantanana dia natambatra izay zavatra anankiroa zay hoe ny informatika sy ny gestion na ny management raha afaka roa miaraka dia zay zany natonganay hoe andao tsika anjara aty tuliara ka io volaniko baka voalohany zay hoe ny olo abiaby afaka manjara rehefa ao anatinao le fitiavana manao zavatra zany hoe misy inspiration misy rêve nofinofisinao eo amin'ny fiainana ho an'ny tuliara manokana hay tuliara fa tsy dia misy orinasa maro satria matetika haitsika avao hoe presque ny katona iaby ny resaka orinasa teto anisan'ny orinasa mbola hita miseho ary mbola mivelatra ny orinasa izay tantaninareo ny fantaniana mipetsaka hoe aiza hoaiza moa zany amin'izao fotoana zao le fanitarana n'izay efa teneninao zay raha ny resaka fanjarana tuliara no lazay namana Francis ny sehatra fanjarana tsy mora satria maro ny sedra zay hitanao anatin'ny sehatra karazany fiainana anankiray mihitsy zany ny fanjarana misy ao raha masoa misy ao ny mety obstacle ratsy no hitanao misy ny imprévu maro zany fa ia zany lafa manjara dia mila mahazaka azafady amin'ny fiteny kely hoe mila mahazaka dona ozy izy ny fivolanana ankizy amin'izao fotoana zao zany hoe mila mahazaka marary zany résilience koa zany en terme ilazantsika azy mila zany mahazaka ny zay imprévu rehetra misy ao anatin'ny orinasa satria tsy voatery raso avao ro hitanao anatin'ny orinasanao tsika zao nisedra covid teo reny covid reny anisan'ny kapoka mafy ho an'ny orinasa na misehatra secteur rehetra dans tout Madagascar misedra n'izany daholo ny opérateur rehetra teto amin'ny fandratsina drefana ka zay fahaizana mandresy an'izay sakana rehetrarehetra zay zany zay imprévu rehetra misehatra fandragana zay no anisan'ny hitako hoe outil ray lehibe
ahafahanao a mandroso sy manitatra ny activité anao satria mazana ny olona mahatonga ny olona miabandonné na hoe miala ny sehatra ny fandrarana rehefa sedrasedra sarotra ohatran'ireny covid aveko indray hoe tapaka ny entreprisenao misedra olana entreprisenao satria misy ny covid dia ajanona le izy nefa tokony mijery solution zany hoe inona ny solution tokony ataoko ahafahako miala amin'ny fahasahiranana ahafahako miala amin'ny obstacle maro amin'ny sehatra ny fandrarana dia izay fahaizana miala ao anatin'ny fahasahiranana zay zany fahaizanao mandrindra reny imprévu sy reny zavatra misy ao anatin'ny fandrarana reny anao anisan'ny mahafahanao mivoaka amin'ny problème anankiray dia izay zany mipehaverina amin'ilay fanontanianao hoe aiza ho aiza ny fandraranay amin'izao fotoana zao zay ataontsika hoe hatramin'izay tamin'ny 2002 jusqu'à fin izay nanokatra orinasa ataontsika hoe 10 ny orinasa nysoratana tao anatin'izay 20 ans d'existence zay actuellement zay 5 ny avela foana moa zay zavatra satria antony hoe mety mieritreritra ny olona hoe rehefa ianao manokatra entreprise enina fito valo sy folo midiny dimy telo ao anatin'izay dia mieritreritra ny olona hoe misy échec ao anatin'izay misy fahalavona ao anatin'izay sanatria tsy izay fa misy zany ny fahaizana mandrindra ao anatin'izay hoe misy ny important misy ny zavatra hoe efa ilaozan'ny toetrandro dia manavao sy mitady zay tena important anatin'ny orinasa zay ko apetraka aminao hoe resaka fanjarana ny resaka eto reny mpianakaviana ianao zany hoe ampela mba ho hainy mpijery atsika hoe akory zany ampela misehatra anatin'izay fanjarana zay ary fanjarana avolenta manao akory koa ny fijerinao mba ho hitan'olo hoe akory koa ny fandehanana amin'izay lalana nodiavinao zay tsara fipetraka be le fanontaniana apetraky ny olo amiko matetika zay fanontaniana zay satria maro ny activité zay sahaniko raha tsy resaka ny activité entrepreneuriale na ny vie associative na ny moi en tant que moi personnellement dia ny fahaizana mandrindra azy ny fomba fandaharana ny fotoana ny olona biaby zany samy manana ny occupation ny fahaizanao gestion du temps zay zany fahaizanao mandrindra hoe à quel moment ianao no atao anatin'ny entrepreneuriat à quel moment ianao atao anatin'ny vie de famille à quel moment ianao anatin'ny vie associative fa io zany fahaizanao mandrindra avao ny fiainanao satria tsy misy olona tsy occupé zany amin'ny fiainana misy avao ny raha atao fa ivolan'izay hoe mila apetrapetrakinao zany hoe par degré d'importance zany ny planification ny programme anao fa io tsy misy zavatra tsy vita zany fahaizanao mandrindra zany tena zava-dehibe rehefa natsitika ao ihany le resaka must zany hoe le université privé izay hanampy université privé misy eto hanampy koa ny université mpanjakana efa nisy hatr'izay mba tiako hazavainao hoe inona maro moa zany université privé zay projet hatrangana roza nambarako tamin'ny voalohany ny vadiko Elizana Razafitombo ingénieur en informatique rehefa navita fianarana izay nivady dia nieritreritra ny tododo hiverina aty Toliara zany anangana ny orinasanay tamin'ny 2002 zay zavatra zay dia amin'ny fitiavana informatika zay efa nitsiro tao anatinay efa ela zany ny hoe anangana centre de formation zany hoe centre de formation zay mifandraika amin'ny resaka tontolon'ny nouvelle technologie dia zay zany ny fitsirina voalohany hoe andaontsika mangana centre de formation dia napetraka moa le satria ivolan'izay hoe raha kilalay aby miankina amin'ny moyen miankina amin'ny opportunité miankina amin'ny fotoa ka zao 2026 zao zany ny fotoa nampety azy zany hoe depuis 2025 moa zany zay no nanomboka ny construction ny infrastructure rehetra dia tamin'ny 2025 zany nitsangana ny
mipotra ny teknika hoe andao tsangatsika la université. Pourquoi université? Satria volan'izay hoe izay mivady misehatra ao anatin'ny nouvelle technologie sy ny resaka fitantanana. Université io zany dia MUST ny anarany Madagascar, University of Science and Technology. Izy io dia université manaraka ny système LMD zany hoe ny licence, master et doctorat. Ho sokafana amin'ny tiany universitaire 2026-2027 ity université io zany eny Abesasavy route manday misy azy. Misy filière telo no sokafanay amin'ny ty première année ity, dia ny filière management, filière robotique, filière data science. Ny management moa zany efa niresaka teo hoe resaka entrepreneuriat, resaka gestion, resaka comptabilité, finance. Fa ny resaka robotique sy ny data science zay anisan'ny filière zay nosafidiny Elisabeth Razafitombo zany izy en tant qu'ingénieur. Dia io resaka robotique io zany sy ny data science dia anisan'ny filière malaza amin'izao fotoana izao, satria tsika miresaka ny resaka intelligence artificielle, malaza be ny resaka intelligence artificielle amin'izao fotoana izao. Ka reo filière anankiroa reo zany no filière vaovao, filière innovation hoentitsika to mifaritra atsimo andrefana. Mikirakira informatique atsika ao anatin'izay, manao resaka commande automatique atsika, miresaka ny robotique teo hoe manao resaka commande automatique des machines embarquées, zany hoe miresaka tsika amin'izao fotoana izao resaka ny autonomisation des voitures autonomes. Ben zao efa hitantsika hoe drone fotsiny no ampiasaina na machine no ampiasaina dia afaka mandeha automatique ny tomobile, afaka mandeha automatique ny drone. Reny rehetra reny zany dia misy ingénieur informatique ao ambadika reny, zany hoe fianarana ny kirikirana ny resaka intelligence artificielle rehetra reny. Miresaka koa tsika ny data science, miresaka foana hoe data Facebook, page sur internet. Ao anatin'ireny rehetra reny tsika tsy afaka mijery Facebook, tsy afaka mijery ChatGPT na DeepSeek raha tsy misy olona ingénieur informatique ao ambadika reny micréer application mandray an'ireny information tadiavintsika rehetrarehetra ao anatin'ny informatique reny. Ka reny rehetra reny zany no ianarana ao anatin'io filière robotique sy data science io. Pourquoi maninona no reo no matière safidinay? Satria ivolan'izay hoe ce sont des filières d'innovation. Maro ny mpiasy, maro ny olona ho tadiavin'ny fanjakana na ho tadiavin'ny firenena aoriana kely azokoasa mikasika an'ireo filière d'innovation resahako teo reo. Resaka an'izay filière d'innovation zay anao madama, ny raha tiako apetsaka anao hoe filière ny resaka eto ajareo afaky baka reo, ajary mahazo manana baka reo, baka série inona iaby no afaka miditra ao anatin'izay université vaovao mitsangany toliary. Ny série zany na ny raisiny après baccalauréat zany ny safidinay dia hoe toute filière zany hoe na série scientifique ianao na série littéraire ianao na série technique dia horambesinay avokoa satria en première année dia nieritreritra io atao misy remise à niveau omenay ho an'ny baccalauréat ny bachelier rehetra zany izay hiditra première année. Mety misy ny niveau ambonimbony ho an'ny série scientifique sy ny série technique satria reo efa manana privilège amin'ny matière scientifique, fa na izany misy ny remise à niveau zany izay omenay ireo mpianatra rehetra izay miditra première année. Donc en résumé zany tsy misy sélection de filière na série fa sélection de série fa tonga dia toute série zany no rasinay. Ho an'ireo ray aman-dreny izay maniry te hampiditra an'izany eo, anisan'ny manitikitika ny sainy koa ny resaka mpampiofana, zany hoe le formateur ao anatin'izay université privé zay. Azonao lazaina amin'ny teny foy hoe manao sy manahoana ny avo ny zay toeran'izay mpampiofana izay hampiofana ao anatin'ny université. Mazava ho azy izay avao ny tepotepotsika ray aman-dreny rehefa apiditra mpianatra hoe manao akory ty mpampianatra ao, manao akory ty infrastructure misy ao anatin'le université, ino iaby ny raha anatiny ao.
izahay ao amin'ny must zany na ny Madagascar Université of Science and Technologie dia mametoky atsika ray aman-dreny fa ny mpampianatra dia mpampianatra manana expérience avokoa. Misy mpampianatra bacatoliara eto efa mpampianatra amin'ny université eto an-toerana, misy koa ireo mpampianatra avy any ivelany. Ny université must dia manana partenariat amin'ny université any ivelany, misy avy any Maurice, misy avy any Canada, misy avy any Luxembourg, zany hoe misy relation miaraka amin'ireo mpampianatra avy any amin'ny université any ivelany. Ireo mpampianatra ireo dia misy nanapa-kevitra anao formation présentielle, misy manapa-kevitra anao formation en ligne. Zany hoe zany ny fampanantenana dia mpampianatra matianina, zay ny fivolanantsika azy, mpampianatra matianina avokoa na mpianatra ao anatin'ny université. Anisany fampatokisana anankiray koa apetraka hoe ny fitaovana rehetra ao anatin'ny université dia fitaovana vaovao iaby ary manaraka ny nouvelle technologie. Tsika mpianatra ny innovation technologique, zany hoe resaka intelligence artificielle. Donc zany ny matériel rehetra ampiasanao dia matériel manaraka ny nouvelle technologie sy ny en vogue amin'izao fotoana zao zany. Anisany manitikitika ny sainy ray aman-dreny koa ny resaka tsara na ny resaka écolage. Mba tsara avao hain'ireo ray aman-drenitsika, reo ray aman-dreny mpianatra zay maniry te hiditra anatin'ny université vaovao hoe manao akory sy manao akory koa resaka lamoneza. Resaka sarantsika fantatsika fa tsy moramora mandefa mpianatra ivelan'ny faritra misy atsika satria mbo ao ny hébergement, ao ny déplacement, ao ny kilaraha iaby dépense lafa anakitsika reny mandeha tany lavitra any. Zay zany ny anisa satria zahay mieritreritra hoe manarana fasahirana ny ray aman-dreny ny mampisy université atsika atoliara etoa. Zahay koa zany dia anisan'ny objectif any must dia ny fampivoarana ny faritra misy atsika. Zay zany tena zava-dehibe hoe faritsika etoy faritra mahay raha, faritsika ety faritra misy olo manga, olo mahay raha an-tanà etoa. Ka zay zany mahatonga anay hoe manino tsy ny potentieltsika bacatoliara etoa no développé va. Zay zany anisan'ny raha bevata anankiray. Dia eo zany nahatonga anay hoe andao ino zany ny marimaritra iraisana na koa ny fahefa ahafahan'ny ray aman-dreny mampianatra ny anakitsika atoliara etoa. Ka zay zany nahatonga anay hoe andao tena hoe anomboantsika azy minimum, on va dire minimum, satria no eritreretinay ho 200 000 ariary ny frais d'inscription pour la rentrée universitaire. Ny écolage dia 150 000 ariary par mois, zany hoe anatin'ny folo vola mianatry folo vola ny anakinao dia mandoa 150 000 ariary par mois. Tena mirary dia mirary ary inonay fa afaka tsara ho zakan'ny sarambambe bahoaka ny écolage sy ny frais d'inscription zay natolotra ny must. Mba hazava kokoa madamo ny resaka LMD ny tenenao teo hoe lafa miboaka jareo zany iny diplôme azondrazy. Rehefa mianatra ny mpianatra université dia mahazo ny diplôme mianatra 3 ans dia mianatra ny diplôme licence, ny master 1, ny master 2 ary ny doctorat évidemment. Rehefa manana licence zany efa afaka miasa. Rehefa anao zany mianatra 3 ans dia manana licence efa manana opportunité satria zahay koa zany miaccompagner ny mpianatra à la sortie ohatrany hoe efa manana diplôme ianao amin'ny licence na ny master dia misy accompagnement koa ataonay ho andreo mpianatra zay sortant ny université must. Misy koa ny certification tous les 6 mois. Ny certification izy dia zahanay zany mpianatra mianatra ao amin'ny université must dia mahazo certification internationale tous les 6 mois. Zany hoe anatin'ny 3 ans zany ianao raha manao licence mianatra manao aka licence dia mahazo certification enina ianao 6 fois alohan'ny azahoanao licence satria maneno anatin'ny 6 mois zany ianao misy hoe formation azahoana certification internationale ohatra mikasika ny Google. Certification miaraka amin'ny zay formation ao anatikao zany misy certification azonao tous les 6 mois ezanay zany zay zavatra zay mba ahafahandreo mpianatra manao sady afaka miasa manao kibarou na misy opportunité afaka ataondry zareo en même temps que l'étude universitaire. Ny teninao farana mitinana zay rehetra voalazantsika zay madamo ho an'ireo mpijery sy mpiainotsika.
ny teny farany dia ny fankairezana antsika ray aman-dreny mba hijery no avy ny anakitsika reo zany satria mandeha miazakazaka be ny tontolon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao ary ny resaka teknôlôjia no anisan'ny avenir malakilaky ho any anakitsika hiroson'zareo amin'ny fiainana any aoriana ka ny fanentanako zany dia hoe manana université tsika enan'izao UMUST io Madagascar University of Science and Technologie izay nisokatra toliara eto ho any anakitsika reo aza matahotra ka misalasala fa matoa le université zany nisokafana etoa dia na mahatoky izay fa raha soa ro andesinay ary tsy andrisy fanantenana fa tena hoe raha be vata tena an-tanà eto na zahay tompony promoteur ny université io dia faly satria hoe hitondra raha soa ny zanakitsika Toliara hitondra raha soa koa amin'ny fampivoarana ny fampianarana eto amin'ny faritra misy atsika dia misy ny préinscription efa misokatra amin'izao amin'ny page amin'ny site web izay misy ny MUST dia ny www.tulear.org/MUST na MUST zay zany no ahafahantsika manao préinscription na koa afaka mijery avy hatrany ny page Facebook ny Madagascar University dia nazadiny fa mbola misy koa ny bureau ahitanareo anay izay ahafantarany olonanay moa na amin'ny bacao service akaiky ny librairie Saint-Paul na koa ny 5 roa anilan'ny librairie Saint-Paul raha ohatra moa nareo te hijery ny université mivantana dia afaka mitsidika sahady ny toerana dia eny Besasavy juste devant ny plaque vavea. Manao mahavelo bevatanao madamo ary haitsika le tokantrano any fa dia maro raha volanin'izay anjaratsika ny eritseritsy veloma tokolay veloma